Ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray no anoizantsika ny vaovao. Mbola nanohy ny fitokonany ireo mpianatra ho mpitsabo taona fahafito sy taona fahavalo ary ireo manao spesialization. Manatanteraka fizarana asa eny anivon'ny hopitaly. Androany dia nisy aza ny fihaonana teo amin'ireo mpianatra sy ny minisitra ny fahasalamam-bahoaka omaly tolakandro. Ny andoavana ny tambokaraman'izy ireo izay 5 volana no tsy nandraisan'izy ireo azy no takin'ireo mpianatra sy antony ny fitokonana. Tsy neken'ireo mpianatra ny lamy manapetraka ny minisitra amin'ny andoavana ny tambokaramatelo volana ihany aloha dia ny janoary hatramin'ny volana martsa teo. Service minimum ihany no tanterahan'ireo mpianatra eny anivon'ny hopitaly ary nandraoana ny tsy isian'izany izy ireo raha toa ka tsy misy ny fanapahan-kevitra ny ministera. Tsy ny eto Antananarivo ihany fa ireo mpiofana ho mpitsabo manerana ny nosy no manatanteraka ny fitokonana. Raha tetsy amin'ny hopitaly AGR omaly no nanatanteraka fitokonana ireo mpianatra dia tetsy amin'ny hopitaly be Filatanana no nanaovan'izy ireo sit-in androany. Arahantsika manaraka ireto kosa indray ireo vaovao tapatapany nisongadina tamin'ity androany ity arahoary. Raha ny vaovao farany dia votsitra soamantsara ilay tovolahy kely teratany Karana, Firoz Nourbay izay nisy nankakeriny ny talata faha 1 ny volana aprily lasa teo teny Andranomena. Tsy fantatra mazava ny fomba namitsorana azy. Ny mpitandro ny filaminana raha teo ihany koa tsy nanana vaovao mikasika izay mihitsy satria nisafidy ny aingina tanteraka ny fianakaviany. Mpivarotra mpamongady iray no nisy nanafika omaly hariva tetsy Atomadinika. Lasa avokoa ny vola maty nandritry ny ray andro. Raha ny fanazavana voaray dia anian'Jola tsy misarotava misy 12 no nanafika ity toeram-pivarotana ity. Nibosesika tao amin'ilay toerana izy ireo ka avy hatrany dia nifindain'ireo olona tao no niraofin'izy ireo aloha. Nambanana basy ny tompon'ny trano ka vola manodidina ny 20 tapitrisa ariary no lasan'ireo olon-dratsy. Tovolahy iray no maty no sen'ny fiara tany Andranona Otratsirabe tamin'iny lalam-pirenena fahafito iny. Raha ny fantatra dia roalahy izy ireo no niaraka nitaingina bisikileta tamin'ny fotoana io. Nifanena tamin'ny taxi be izy ireo ary asa izay nitranga fa niraofon'ilay fiara izy ireo. Raha ny fahitan'ny maro, ny dian'ny isatr'ilay fiara nandona izay lava ihany dia nandeha mafy izany taxi be izany. Voalaza ihany koa fa fiara roa izy ireo no nifanaraka teo ka ilay voalohany no nandona ireo tovolahy. Rongony milanja 700 kilao no sarin'ny zandary avy tao Vaingaindrano ao anatin'ny tobim-pasitra Tsimotsinanana ny faraparan'ny herinandro lasa teo. Lehilahy 3 no voasambotra niaraka tamin'ireo entana ireo. Teo am-piomakomanana nanondrana ireo rongony izy 3 lahy ireo no voasambotra ny mpitandro ny filaminana.